ajantsika hatrony amin'ny efa indray mihira rososina kosa ny navoaka ny sekoly ambony uprime dia tsy amin'ny aintsy vata amin'ny tiandrondroany ity nitsinjara tamin'ny alalam-piofanana maromaro izy ireo ka notolorana ny maripaizana DTS ny licence. Indray mihira roa manda sy niavo ahitana mpianatra misy 500 mitsinjara amin'ny sapam-piofanana communication droit commerce et marketing art gestion management no navoaka teo anivon'ny université privée de Madagascar na ny UPRIM androany teto amin'ny Antsivato. Ny indray mihira manda dia ahitana mpianatra misy 420 izay nahazo ny maripaizana DTS ary ny indray mihira niavo kosa dia ahitana mpianatra misy 420 izay nahazo ny maripaizana licence. Ny maripaizana natolotra izay mahazo fankataovana va ministera-ny asa sy ny asa-panjakana. Nahazo tombo manokana moa ireto mpianatra navoaka ireto raha ny fanazavana. Anisan'ny tombony ho an'ireto mpianatra izay nivoaka androany reto zany ny amarony ny conférence niarahana tamin'ny entreprise des partenaires amin'ny UPRIM tamin'ny fandratovan'izy ireo fianarana izay anisan'ny tena manampy betsaka azy ireo zany amin'ny fidirany eo amin'ny sehatry ny asa. Eo ihany koa moa zany ny ato amin'ny université privée de Madagascar izay efa namoaka promotion maromaro mialohan'izao dia efa saika nahazo poste avokoa zany ny mpianatra nivoaka teto anivon'ny UPRIM ka reo mpianatra zandrin'ireo zany dia mahazo tombony satria efa saika décideur daholo reo mpianatra ny UPRIM izay nivoaka teo aloha ka mora amin'ireto mpianatra nivoaka reto zany no mahazo izay poste izay raha ohatra izy ireo ka maniry hiditra sady amin'ny sehatry ny asa aoriana an'izao fahazahoany maripaizana zao. Araka izany dia afaka miditra amin'ny sehatry ny asa avy hatrany izy ireo maniry hanohy fianarana dia afaka manatanteraka izany eto anivon'ny UPRIM satria misy ny fampianarana hatramin'ny taona faha-efatra azona ny master 1 eto. Fantatra androany fa ankoatra orinasa maro fa miara-miasa amin'ny sekoly dia namafisina ihany koa ny fiara-miasan'ny UPRIM sy ny orinasa Telma ka atao lara-pameno ireo mpianatra avy anivon'ny sekoly maniry hianatra asa na eo amin'ny fampidirana mpiasa vaovao ihany koa izany. Amin'ny volana aprily zao moa no isy ny fidirana amin'ny 3e vague amin'ny taona ity ho an'ny taona voalohany faharoa fahatelo ary fahaefatra. Ankoatra ny fampianarana ny sekoly dia mampanao fampianarana ampitandavitra ihany koa ny sekoly UPRIM. Iny tompoko lasa tompoko vavy akatsika hatreo ny fampalalambo voata amin'ny takarivan'ny Valomars ity azadiny ny fandarana mahinika aorianan'izao fampalalambo avao izao ny tena kosa mipetraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray veloma.